Akafalinina no iarabananao zay manaraka ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso fahavalony volana septambra 20 sy 20. Somary mafimafy mitsoka ny alzay raha ho amin'iny apateliny avaratry ny nosiny ary alefaka kosa zany raha ho amin'ny ambiny sy ny amin'ny faritra sisa akoatran'izay. Raha ny mikasika ny toetry ny andro ho andra-pitsy maraina kosa dia somary ahitana orana malefaka amin'iny faritra Sava, mahazo ny faritra Diana ary faritra Analanjorofo iny sy ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana. Ahitana zavotany kosa raha ho an'ny faritra ampovoan-tany manontolo ary ibalika amin'ny masoandro raha ho an'ny faritra sisa. Ny torakandro kosa dia mbola ahitana orana malefaka hatrany raha ho an'ny Antalasy Sambava sy ny faritra Analanjorofo, somary ahitana andrahona vitsy kosa raha ho an'ny ilaina Atsinanana manontolo ary ahitana rifandimban-drahona sy masoandro raha ho an'ny tendrony avaratry ny nosy. Mbola ibalika hatrany kosa ny masoandro raha ho an'ny faritra sisa. Ny maripana ambandrina voavinavina kosa dia 8 degré celsius ho an'ny faritra Vakinankaratra, manodidina ny 1.10 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany ary mihoatra ny 7.10 kosa raha ho an'ny morotsiraka rehetra. Ny maripana ho an'ny ambondrindra kosa dia 3 degré celsius ho an'ny Maevatanana ary manodidina ny 3 sy 4 kosa raha ho an'ny faritra ampovoan-tany mihoatra ny 4 kosa ho an'ny morotsiraka rehetra. Mikasika ny toetr'ny andro an-tanàn-dehibe vela Madagasikara indray, somary fandimban-drahona sy masoandro raha ho an'ny Paris Milan, ibalika kosa masoandro raha ho an'ny Johannesburg ary ahitana orana tandrifin-drahona ho an'ny Nairobi, andrahona ny andro raha ho an'ny Bangkok. Raha mikasika ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara kosa dia somary ahitana orana tandrifin-drahona any Port-Louis Seychelles, andrahona kosa ny andro ho an'ny Comores ary ibalika amin'ny masoandro raha ho an'ny Saint-Denis. Dia zay indray ary tompoko nazatolotra anao manasanao amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.